Any Ambohitsoa any a misy tovolahy kely izay 12 taona izy izao. Sarika sady zoky tia zandry. Classe de 6e izy izao ary tia mianatra satria 5 foana izy ao am-pianarana. Tsara noty be foana izy ary eo amin'ny 16 na 17 eo foana ny notiny any am-pianarana. Tena tian'ity tovolahy kely ity ny mikirakira fitaovana elektrônika. Izy ihany dia mahavita manamboatra izay simba ao an-trano. Miara-mipetraka miaraka amin'ny bebeany izy tsy mifankafohy ary tena mifankahazo am-po izy mianaka. Mba hiveloman'izy ireo dia manadio sy manao décoration ana fiangonana amin'ny bebeany isaky ny faran'ny herinandro. Mahay manjaitra koa ny bebeany ary indraindray mahazo commande manamboatra harona, petakofehy na crochet. Dia izay vola azo avy amin'ireo iny no andoavana hofa-trano sy hiveloman'izy mianaka. Ka noho izany misy andro tsy ampy ny eo am-pelatanana ary tsy maintsy mandeha mianatra tsy misakafo ilay tovolahy kely iny. Fanakaiza ny ray aman-drenin'ity tovolahy kely ity? Fa maninona izy miara-mipetraka miaraka amin'ny bebeany? Iza mandony écolage? Ahoana no hoavin'ity tovolahy kely ity? Andao ary tsika hiaraka hijery ny tantaran'ity tovolahy kely ity. Teraka tamin'ny 2024 ilay tovolahy kely salama ary tsy mba taizana aretina. Ny dadany dia mampanao koro taranja inglisy dia mitovy amin'izay koa ny asan'ny mamany. Niaraka niaratra zareo ary azo lazaina hoe nanana ny ampy. Niara-mipetraka izy efa mianaka ary tsy nisy olana velively. Salama tsara avokoa ary na dia teo ary ny olana samihafa mbola tsy ary mandry fotsy. Volana vitsy tao aorianany naterahan'ilay tovolahy kely dia lasa niverina ny asan'ny mamany. Ary navela amin'ny mamany tamin'ilay bebeany ny fikarakarana azy. 3 volana tao aorianany naterahan'ilay tovolahy kely dia nanapa-kevitra ny dada sy mamany hifindra sy hitokan-trano. Dia nijanona niaraka tamin'ny bebeany ilay tovolahy kely. Nanomboka teo dia ny bebeany nikarakara azy tamin'ny fiainana andavanandro. Tsy adinon'ireo ray aman-dreniny kosa nefa ny mandefa fanampiana isam-bolana. Nety ary nirindra tsara ny fiainan'zareo. Latsinainy ka hatramin'ny zoma any amin'ny bebeany ilay tovolahy kely satria eo ny akaiky ny fianarany. Sabotsy sy lahady kosa mody any amin'ny ray aman-dreniny. Tonga nefa ny Covid dia niova tampoka ny toetran'ny mamany. 5 taona ilay tovolahy kely tamin'izany. Lasa olon-kafa tanteraka ilay mamany. Lasa tezi-davy izy. Ny teny mamy taloha azon'ilay tovolahy kely lasa teny marary. Vao mahita an'ilay tovolahy kely ilay mamany dia feno fahatezerana sy fankahalana tsotro izao. Nandeha teny ny fotoana rehefa nisy ny zavatra tafahoatra dia nanapa-kevitra ny hanantona mpitsabo na ry ny psikologa ireny mihitsy moa ny mamany. Rehefa natao ny fanadihadiana sy ny fitiliana isan-karazany dia nahazo fanafody fanaraka tamin'ny aretiny ilay mamany. Fanafody somary lafolafo fa ninoana fa hahatsara ny mamany ka nividiana. Nanomboka ninana an'ilay fanafody ny maman'ilay tovolahy kely ary tena ny tsara tokoa. Nihatsara ny fifandraisan'izy mianaka. Mbola niezaka namangy isaky ny faran'ny herinandro ihany ilay tovolahy kely. Na dia tany amin'ny bebeany aza ny nahatamana azy kokoa. Dia niezaka ny asa toy ny fanaon'ilay mamany. Fa hita ihany hoe nisy fiatraikany taminy ilay fanafody sy ilay aretina. Tsy nahavita ny asa toy ny fanaony taloha intsony izy. Dia nanomboka tonga tsikelikely ny fahasahiranana. Fanafody tsy maintsy hohanina, ny hofa-trano tsy maintsy aloha, ny sakafo etsy an-daniny. Ilay dadan'ilay zazalahy kely nefa sisa ny asa tao an-trano. Nitohy teny ny fitsaboanan'ilay mamany. Noho ny fahasahiranana dia lasa niena ny fanampiana azy ny bebeany isam-bolana. Teo amin'ilay tanàna mipetrahan'ilay tovolahy kely so ihany fa nisy association izay manampy ny ankizy sahirana sy ny fianakaviana. Nanantona an'ilay association ilay tovolahy kely sy ny bebeany. Tao izy nahazo fanampiana isan-karazany indrindra ny fivelarana ilainy amin'ny maha-ankizy azy.
nahazo fanohanana ara-tsakafo na koa fitafiana, fa indrindra fanohanana ara-panahy. Entanina ny ankizy hiaraka hivavaka isan'andro amin'ny 9 hariva. Isan'andro ary mandeha mianatra ilay tovolahy kely. Dia anaterany dadany sakafo izy ny atoandro, amin'izay tsy mivezivezy ary afaka mifantoka amin'ny fianarana. Dia ny hariva alohan'ny mody dia mandalo amin'ny asosiasion izy mivavaka. Rehefa tonga any an-trano kosa dia tsy maintsy manao raharaha manampy amin'ny bebe amin'ny manasa vilia. Tamin'ny alalan'ilay asosiasion nanomboka tamin'izy 9 taona dia nisy tsara sitrapo niantoka amin'ny fianarany. Miantoka ny saram-pisoratana anarany, fitaovam-pianarany ary ny sarany isam-bolana. Takalon'izany kosa dia tsy maintsy mahazo noty tsara ilay zazalahy kely. Tamin'ny 9 taonan'ilay tovolahy kely dia bevoaka indray ny mamany. Tsy mahazo hohanina miaraka amin'ny fitondrana voa kanefa ilay fanafody ka tsy maintsy nahajanona. Dia nanomboka teo verina indray ny olan'ilay tovolahy kely sy ny mamany. Niverina indray ny teny marary, ny fahatezerana diso tafahoatra. Nanjary fiainan'ilay tovolahy kely isan'andro ny kitakita sy ny vazavaza. Lasa niferinaina ho azy ilay tovolahy kely rehefa hody any amin'ny ray aman-dreny ny faran'ny herinandro. Any am-pianarana izy lasa amboron'izany sady lasa tsy dia mifantoka firy. Lasa misy fiantraikany eo amin'ny fianarany ilay mahazo azy any an-trano ka lasa nidina be ny notiny. Gaga sy talanjona na ny mpiantoka na ny asosiasion hoe ilay tovolahy mahay be teo sanatria ve lasa manao tsy zarizary ny fianarana? Soa ihany fa no niteraka soamantsara ilay mamany dia afaka miverina ninana an'ilay fanafody indray. Dia miverina ny lamandray ny fifandraisan'izy mianaka ary lasa niakatra indray ny notin'ilay tovolahy kely. 12 taona ilay tovolahy kely ankehitriny ary mbola miara-mipetraka miaraka amin'ny bebeany. Tsy niova fa mbola beany sy tsikitsiky laveny foana izy. Miezaka be foana izy any am-pianarana. Amin'izay faly ny bebeany sy ny mpiantoka azy. Ny asa tiany atao rehefa lehibe dia pilote na mpanamory fiaramanidina. Ny nofinofiny kosa dia mba ho sitrana tanteraka amin'ny mamany ary mba afaka hiaina ampilaminana toy ny taloha zareo mianakavy. Mbola mpiambana mavitrika ao anatin'ilay asosiasion foana ilay tovolahy kely ary mandray anjara amin'ireo hetsika maro samihafa. Ny ilain'ity tovolahy kely ity amin'izao dia mpiantoka, tsy antoka ny fianarany irery fa ny sakafony sy ireo zavatra madinidinika ilainy rehetra amin'ny fiainana andavanandro mba ahafahany mifantoka tanteraka amin'ny fianarana. Ny bebeany kosa dia mbola manohy manadio sy manao dekoration ana fiangonana isaky ny faran'ny herinandro. Dia mbola manao an'ireo asa tanana isan-karazany koa izy rehefa misy manao komandy. Ny laza izy fa hiezaka ary hanao izay faraheriny ahatafita an'ity zafikeliny ity.